Anao vivenyai na minasai mo mahal.
Ie dia amin'ny fifaliana lehibe indray no entinay miaraba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Eny fa na ianao vao zao raha vao nahita ity fandarana ity dia faly be zahay hiaraka nompo aminao eto indray ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika rehetra n'aiza toerana misy antsika dia manonona izany fiadanan'i Jesosy izany tsika izay efa nomeny antsika tamin'ny alalan'ny famonjenany zarainy tamintsika. Ary amin'izao fotoana izao dia te hilaza aminao fa tsara ny mihira ho an'i Jehovah, tsara ny mihira ho Andriamanitra, eny mamy sady mendrika ny fiderana. Amin'ity fandarana ity moa izay efa manana ny lohaheviny manokana hoe natao hidera anao dia te hanentana antsika indray hoe andao tsika hiaraka hidera. Be dia be ny olona mety hoe mitady zavatra nalahana ny avizanana nandritry ny herinandro fa ny anao kosa amin'ny alalan'izao fandarana izao nafahanao manao an'izany manala izany avizanana izany dia mino fa dia hitanao manokana Jesosy androany mialohan'ny zavatra rehetra dia andeontsika hivavaka fotoana maritraritra ny rahantsika eto ary mino fa tsy ala maina eto ianao satria eto Andriamanitra, satria eto Jesosy ary ilay fanamasina tompon'ity fotoan'ity mihitsy androany nandrakotra anao dia manasa antsika rehetra nakipy masitsika fa hivavaka itsika metraka an'izao fotoana izao eo an-tanan'Andriamanitra mba tsy hisy harombaka izany. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Rainay tsara indrindra rainay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tombo tokoa ianao. Saotra anao zahay ny amin'ity fandaharana eto ity ary mino fa eo ambany fanatrianao, eo ambany fanambinanao ny izao fandaharana izao Andriamanitra. Apetraka eo am-pelantananao zavatra rehetra raha nataonay eto, mino fa miaraka aminay eto ianao ary manasa anao zay fanamasina atao izay tianao atao fa fotoananao ity ary manasa anao zay mba tenenao mihitsy ny hamangy ny fon'olona any tokantrano any, hanorotoro ny fon'olona manaraka ity fandaharana ity ianao, eny ampangorakoraka ny fanahin'olona amin'izao fotoana izao. Matoka fa raha ao anatin'ny farariana ny olona, ao anatin'ny olana dia asehoany herinao Andriamanitra fa Andriamanitra tsy miova ianao. Mbola ainao atao zany raha ainao natao tany aloha tany ary ho anao sady ny voninahitra fa hita manokana ity fandaharana ity ianao ary mandidy ny asan'ny fanaratsy rehetra manelingelina eny antsefatsefana eny potena amin'ny anara-maherin' Jesosy zany. Mankasitraka raha eo, mankasitraka Jesosy eo, mankasitraka fanamasinao. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon
inoko maromarina fa tena nahery ianao tamin'ny alalan'iny iny ary minao fa nampatsiahy tokoa ny famonjena nataon'i Jesosy atsika nataon'i Jesosy atsika izay tsisy hakanavaka 4 taona mahery lasa izay amin'izao fandarana manaraka izao dia andeontsika mba ilaza indray fa Jesosy irery ihany no mifehy atsika izy ny maître atsika adonay hidera anao aho alohan'ny tena hidirantsika nytihira anankiray fiankofana ity dia andeontsika tena hoe ilaza androany ho resy lahatra tsika androany fa Andriamanitra ihany no mpanjaka atsika dia anentana anao hoe naiza toerana misy anao dia apetrao mpanjaka sy mpifehy anao Andriamanitra apetrao mpitarika anao izy amin'ny lafiny zavatra rehetra ataonao ary apetrao mihitsy hoe izy ny lahara-pahamehana foana izy ny loha laharana foana amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika satria izy ny maître atsika izy ny mpifehy atsika izy ny mpampianatra atsika izy ny mpanolotsaina ozy izy ny tena Andriamanitra hoe ilay mahagaga ilay mpanolotsaina tsy iza fa Jesosy zany dia atao anatin'ny tirity dia andeontsika iankohako eo anatrehany adonay lideranao aho dia mety hoe mbola vovavao aminao ny hira na mety ihany koa hoe fahainao mety ihany koa izay ianao vao narehan'ilay hira fa manentana antsika mba tena hifantoka ao anatin'izany fa hirotsaka eo amin'ny fiainanao naiza toerana misy anao zany fanatrehan'Andriamanitra zany ary transforme ny zavatra rehetra izay tsy eritreretinao mihitsy hoe hivadika sy hiova izany fa noho ny fanatrehan'Andriamanitra dia izy fiovana lehibe indray ho raisinao anatin'izany daorintsika hiaraka iankohaka hiaraka hiderisika adonay hideranao aho Andriamanitra
ianao zao rehetra izao tsisy azo arina aminao Andriamanitra sotra tompo ie dia mendrika ao an'Andriamanitra ny voninahitra mendrika ao an'Andriamanitra ihany koa nefa ny fiderana fa efa hifarana sady ny fandarantsika amin'izao fotoana izao nefa mialohan'ny fandarana dia misy filazana hoentiko any tanananao ty dia momba ny fivoriam-bavaka izay arahana aminay ao amin'ny RHEFI Androndrakely misy moa ny fandaram-potoana izay efa tsara petrapetraka mba hanomanan'Andriamanitra indray ny fahasoavana ao antsika tsirairay avy mandritry ny Alahady tontolony andro misy ny fidirana indimy mifanesy izay any tanana antsika ary hita mitsy hoe ahafahantsika mandamina ny fotoana ahafahanao ihany koa ny manaraka ny fotoam-bavaka mba farafakely ny indro miditra ianao ao anatin'izay fivoriam-bavaka izay toy izao ary ny fandaram-potoana isaky ny Alahady rahanao ny fiangonana RHEFI Androndrakely misy ny fidirana voaloha amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 misy ihany koa ny 9 ka hatramin'ny 10 ary misy ihany koa ny 10 hatramin'ny 12 izay fivoriana natao hoe tapa maraina izay misy ihany koa nefa ny fotoana tapany hariva manomboka ny 12 ka hatramin'ny 2 ary ny 2 ka hatramin'ny 4 hitako hoe tena maro safidy tsara ny ora raha ohatra ka resy lahatra ianao avy ary mino fa tena ho resy lahatra ianao satria Andriamanitra mihitsy no efa miandry ianao ao Jesosy mihitsy no efa vonona hikarakaranao ao ary tsarofo fa Andriamanitra dia matoky amin'ny teniny satria mpamaly soa izay mazoto mitady azy izy hoentsika maranana ity fotoana ity dia misy hira farany ity izay hoentsika anehoana trano ny fiankofana sy ny fiderana ao an'Andriamanitra dia manentana anao any amin'ny fotoana manaraka ny amin'ny zoma ho avy izao dia mbola hiaraka eto indray tsika ho amin'ireo namana maro samihafa dia manonona ny fitahin'Andriamanitra trano amintsika rehetra ne zahay dia hivavaka itsika marana ity fotoana ity manasanao anakibony masonao fa hivavaka isika Andriamanitra iray ny tsara indrindra misaotra anao izay fa Andriamanitra tsara tokoa ianao izao rehetra izao Andriamanitra dia tsy nataonay ho aniza fa ho anao irery ihany ary manandratra anao hatrany izahay ary apetraka fenao pelantananao Jehovah raiko tsara indrindra ny fotoana ho an'ny manaraka indray mba tenenao anie ny asa hatrany ary hamokatra ho amin'ny zavatra tsara anie izao fandarana izao fa tsy ho amin'ny zavatra tsy izy akinina aminao ihany koa tompo izay nanaraka izao fandarana izao matoka fa dia ianao Jesosy ny asa manokana eo amin'ny fiainana ary tazy teny ene ianao amin'ny fomba miavaka ka averina aminao irery ihany ny voninahitra omenanao irery ihany ny dera misaotra Andriamanitra raiko tsara indrindra misaotra ray masonao misaotra fanamasonao alleluia amen
Jack say